Zanak'Andriamanitra rehetra manerana n'izao tontolo izao ataonao anatin'izao fanompoam-pivavahana ataon'izao Alahadyn'ny Sampan-drofia izao. Isika mianakavy ampiombonin'ny tompo izao tafahaona ao amin'ny tompontsika izao. Indro misy raharaha vitsivitsy ambara alohan'ny anombohan'ny fanompoam-pivavahana mahazatra antsika mianakavy. Filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampanenesana ianareo ny antsoin'i Jesosy Kristy any rahary malala Jeanette Odette rehefa ny vahiny teo amin'ny fa 7 taonany teto an-tany. Hoy ny reniny Ramasiary Fara Valentine ny zanany Ranjakavola Serge sy Nelson Anjara Malala sy mianaday avy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia niala tao amin'ny lot 2L55 ito Alasora ny zoma 3 Aprily 2022 teo tamin'ny 10 maraina ary efa vita ny fanevenana teny amin'ny fahasandaazany teny Ambatolampy kely. Andriamanitra mampionona ireo zanan'ireo. Io ihany nahatonga filazana tamintsika fa misy koa ireo havantsika tao anatin'izao confinement izao niara-pahoriana. Ny havantsika dia tsy talata maty, ny havantsika tatsy Ankadifotsy ary izao tao amin'ny faran'izao eto tampona Ankadifotsy eto. Andriamanitra ny ampionona nareo anaka amin'izany rehetra izany fa isika ny miara-mizaka ny mahavezatra amin'ny fahoriana tahaka izany. Dia tairina ihany koa ny tsirairay mandritra izao efa nanomboantsika ny fiara-mivavaka lavitra izao hahazo an'izao toem-panahy izao. Fony mbola tao am-piangonana isika niara-mivavaka teo dia
tena afaka nanaraka ireny fanompompivavahana reny hatramo fandraisana fanasany tompo roizanatsika tany lavitra rehetra tany maneran-tany dia nafahana nanolotra ny fanasany tompo ho azy ireo tany lavitra misy azy tany zao isika ato an-trano sika eto tanàna mijono anatanterahana zany fanompony zany dia ataovy toy ny mitovy tamin'ireo zanatsika lavitra ireo samy mahazo mandraisy manatrika zany fanasany tompo zany ny mino rehetra mpandray fanasany tompo rehetra maneran'izao tontolo zao aza atao mampiafahafanao zao andorana azy dia mety an-trano zao fa mitovy tsara amin'izay efa nataontsika hatrizay zany dia ampahirezana ihany ko ato anatin'izao fanompivavahana zao mino fa efa voninao ny mofo mpandraisana sy ny kapoka zay efa nanombanako antsika nandritry ny herinandro efa miandro eo rehefa tonga fotoana atolotra zany ny miray foa mampanasika anatin'izao fanompivavahana zao ary tairina isika tsirairay aza miditra makao amin'ny FB miantso amin'izao fanompivavahana tanterantsika ty satria fantanareo fa amin'ny alalan'ny FB no afana mampita ty raharaha ka raha miantso amin'ny FB nareo appelina FB zany dia tapaka ndray connexiontsika tsy mandeha le fanompivavahana aoka mba ajanona mihitsy ny appelina tompoko mba tsy anao aneligelina zany fanompivavahana zany mifanontania amin'ny namana zay efa mahita any rehetrarehetra any fa aza le adino anontaniana fa lasa manapaka an'ilay ligne atsika zany toe-javatra zany marina fa nanome numero zay tamin'ny fotoanano nefa tena hita fa manapaka an'ilay connexiontsika iny raha iny no ampiasaina dia taona ihany ko isika mivonona anatin'izao fanompivavahana zao hivavaka ho an'ireo manana tsingeritaona amin'ity volana aprily isika hivavaka ihany ko ho an'ireo namantsika ao anatin'ny fahoriana ireo isika hivavaka ho an'ny ankizy rehetra ireo sembana ireo manana fasairanana amin'ny fifandraisana amin'ny namana fantatrareo zany ao an-tsaiko zany hivavaka ho azy ireny isika mba ahafahantsika miray fo miara-mizaka ny zavatra rehetra dia apetraka ampilatanan'ny tompo ny alavorariana zao fanompivavahana zao fa dia mitafahona amin'ny tompo avokoa isika rehetra dia ampahiriz'andriamanitra ny zanak'andriamanitra rehetrarehetra any alavorary manontolo zao fanompona efa iomonantsika mianakavy izao izy tompo memoninahitra amin'ny tanterahiny amintsika ny teniny fa na aiza iankoana androna telo amin'ny anarako izy dia ao afovoany ao manaraka ny liturjiny alahady voalohany isika amin'ity alahady ity ary iraina ny fanekempinoana mivavaka nampianarin'ny tompo ny tsodrano aronika amin'ny feo voalohany anatanterantsika ty fanompivavahana ty izy tompo andao teraka zany amen iantso ny anaran'ny tompo isika tompo aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany noho ny famonram-ponao sy ny fahamarinanao fa ny famonjenanay dia avy aminao ry tompanao lanitra sy ny tany izay nanome anay an'i Jeso Kristy zanakao ho mpamonjy anay ary ny fanahinao masina ho mpitaridalana anay amen
fiadanana fatsiloza mba anome
ianareo fanantenana amin'ny farany tanterao ary tokotra evi-piadanana lalam-piadanana hitondranao anay izany fa miandrandranao zahay. Halleloia! teraina mandrak'izay ny anaranao ry Andriamanitra velona amin'ny anaran Jesu Kristy. Halleluia! Amen. Dia indro ambarantsika ry havana ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika atao anatin'izao fanompona masina tanterantsika izao, anarahantsika ny lohevitra FJKM hoe vaovolombelon'ny fisanganan'ny tompo ny mino, ary raiso amin'ity Alahady voalohany amin'ny Aprily ity ho sitrapony amintsika ny jaona toko faharoa, filazantsara masina araka ny jaona toko faharoa eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko faharoa eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mivoasoro zao naran-tontsika. Ary rehefa akaiky ny pasiky ny jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesoa, ary hita teo ankianjan'ny tempoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromahay lala ary ny mpanakalo vola izay mipetraka teo. Dia nanao kotopia kofehy izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo ankianjan'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary narara ny volan'ny mpanakalo vola sady nazerany ny latabatra. Teo izy tamin'ny nivarotra ny voromahay lala. Ento mivoaka reto zavatra ireto, aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpianany nahatsiaro fa voasoratra hoe ny firehetako ny amin'ny tranonao no haharitraina ahy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandiaraka ny lalàny Jehova. Sambatra izay mitandrina ny telo vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Anatina ny toposika ry havana
fotsiny ametrana ao anay dia mifona aminao zahay mitanao famondram-po famelam-keloka fa niodina taminao zahay tamin'izany fanaonay izany ireo tanana zatra mitsotra mikasika zany traminao zany tsy nanaja tompo na amin'ny alalan'ny fanao andavanandro makao amin'ny tranonao na amin'ny alalan'ny fikasiana ny fanananao sy ny volanao sy ny toe-javatra rehetra ny zavatra rehetra ao amin'ny tempolinao na mitanay taminao avy anao ny elokairy tompo mamindrafo fa mahatafasaraka anay aminao zany fanao ratsinay zany avak'izay tompo ianao andriamanitra mihitsy no mikasika ny fonay hanova ny fanaonay mba ho fanao ankasitrahinao anie zany ataonay ao amin'ny tranonao zany dia da io ny zanako tsirairay any misy azy tsirairay any amin'izao fampona masina tanterana izao mba ho tonga ny fibebahana marina koa na dia lavitra tsy mifanatri-tava aza fa mifanatrika aminao ao amin'ny fanahinao zay rehetra ianao andriamanitra ny membonahitra ianao no membonahitra fa mamela heloka ianao ny aminao Jesosy Kristy tomponay amen.
avy io anao marina izy sady manam-pamonjena malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaboriky tanora ary hovoanako tsy isy kalesiny tso Efraima na sovaly amin'ny Jerosalema hofoanana konjika fiadiana ary teny fiadanana amin'ny jetlisy izy dia fanapahana dia fanapahany ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany ny aminao koa no ny rano fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotrao avy tao andavaka tsy misy rano niverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana anio no anambarako hoe hanonotra roeny ho anao aho i Jehova voavelany akao anaka no ny amin'ny Jesosy Kristy lay mpanjaka malemy fanahy ho anao e halleloja sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen
telo ninevenany ary niakandranakany andanitrizy de nitoetreo ankavanan'Andriamanitra raha mahefany zavatra rehetra ary hoavy amim-bonina indrizy ka hitsarana ny matina ny velona sy hambady arandrany ny azy ary zaho mino ny fanahy masina ny fiangonana masina eran-tany ny fiomonany olo masina rehetra ny famonsorana mampalelana ota ny fananganana ny vatana ho velona sy ny fiainana tsy manam-piafarana. Amen.
antitra ny fiarabanana ka ary dia arabaina manokana ireo tafaona soa ato amin'izao fampom-pivavahana tanterantsika miainga avy aty atokantrano aty vokatry ny toejavatra ary pahireziny sika mba aharitra sy hifantoka tsara amin'izany fiaraha-manompo ankehitreo izany. Farana manokana ianareo mba tsy na iantso na nao SMS amin'ireo FB ampiasaintsika fa tena tapaka tanteraka ny fifandraisana raha vao miditra amin'ireo ianareo. Efa mboarin'ny teknisianina ahafahana manaraka tsara ny fampom-pivavahana ny zavatra rehetra dia aza miantsona mandefa SMS zanako fa arao izay efa ampitaina amintsika mianakavy ao. Araka ny lazako azy teo dia anokana fotoana sika amin'izao fiara-mivavaka izao hitrotrotsika mivavaka ireo havantsika manamantso tonga amin'izany tsika izao tanterantsika ny tenina mitondraina ny apôstôly Paoly hoe mifampitondra izay mahavesatra ianareo ary eo ka izany no hatanteranareo lalàny Kristy, ilay fifankatiavantsika izany anaka, ilay fiompona naina efa nitariny tompo antsika hatrizay atao isika hivavaka ho andreo havantsika manamantso ireo hivavaka isika. Mamonjy eo ankany amin'izy atokomo zahay ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ary efa nomenao toko zahay fa na dia andeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana azy zay dia tsy atahotra ny lory zahay fa ianao no aminay, ianao ilay Andriamanitra mora azo indrindra mifahoriana atonay ankehitriny hitrotronay mivavaka ireo zanakao miara-pahoriana atao anatin'izao vanim-potoanany confinement eto amin'ny tanindrazanay izao mivavaka izay ho andreo havanay tao mandilaza tao tsy maintsy niatrika an'izany ireo zanakay tany alasora tany tsy maintsy niatrika izany ny tradoza teny talata maty teny ianao mampahery azy ireo ary ankehitriny mbola kaikikely anay teto Ankadifotsy tapin-tanàna teto namoianaka Andriamanitro mivavaka ho azy ireo zahay ampionony ny olonao mba miantehitra aminao miankina aminao maniry indrindra ny fampahirezana ho azy ireo zahay mba hahafany mitraka anarahany anao indray aorindran'ny fisarana manainy zany mba hahafany mahatanteraka zay fijoroana hova vonombelon'ny fitsangananao tamin'ny maty mba tsy ny fahafatesana akory ny tompony teny farany fa ianao Jesosy Kristy ilay velona mandrakizay manana ny fahefana any an-danitra izay ty an-tany tompony fahefana rehetra ianao no mampionona ny zanakao ampahirezo ireo ho voninahitry ny anaranao irery no ianao Jesosy Kristy no hivavahana ito izany misaotra ry tompo. Amen. Dia toy izany koa anaka marobe nareo nampita ary efa tena mila hitomany mihitsy sao adinao dada ny aniversieranay volana Aprily fa mba matsiaro zany zahay na dia tsy afaka hiakatra ao amin'ny altara aza amin'izao toejavatra iainantsika izao tsaro fiambavaka zahay hivavaka ho anao koa zay zanako any an-trano any zay manana antsika ery taona Aprily ty ny fanaontsika ty dia mitsangana ny zanako hivavaka ho anao ho avy ny fotoana rehefa tafaona soatra amin'Andriamanitra sika hoe eny amin'ny altara eny sika na dia tsy volana Aprily tsony amin'izany fotoana izany engany mbola ho volana Aprily dia miakatra eny amin'ny altara eny sika mba ananteratsika izany fifampitotrona mivavaka izany ho voninahitry ny tompo mivavaka ho anao zahay tsangananaka ary tsy hipetraka ianao raha tsy efa mandray ilay tsogano avy amin'ny tompontsika iny. Andriamanitra io tena sarobidy ho anay ny fionanay aminao
izao fampona masina tanterana izao. Atsiarovanay ireo zanakao manana tsingery-taona amin'izao volana Aprily izao indrindra. Sitrakao ny nahavelon-jaza ny renindray Aprily indray taona zay, ary dia miara-belona aminay, miara-manompo aminay izy ireo ankehitriny. Vavaka ho azy ireo zahay, ampaherezo, ampitombo ifinoana, arovy ny aina, ataovy salama tsara sy finaritra ny zanakao, afany miazakazaka hatrany manaraka anao Andriamanitra, fa ny eo akaikinao no mahatsara ny zanakao tsirairay. Tanterao izay fikasana tsara rehetra ao ambonireo zanakao ireo, fanolorany tenany manompo anao Andriamanitra raha mbola velonao koa ny ainy. Apetraka feno am-pelantananao ireo zanakao ireo, fa tsy misy maharobaka ny am-pelantananao Andriamanitra. Noho ianao Jesosy Kristy mivavahana toy izany. Amen. Anaka, manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao. Izy Andriamanitra ampitoetra ny fiadanany ao ambonao, anapaka ny fonao sy ny hevitrao ao amin'ny Jesosy Kristy tompitsika. Mahereza ho tahina Andriamanitra ianao. Amen. Mpaniteliny ho an'ireo ankizy rehetra, ireo sembana, ary tafiditra ao anatin'izany ireo autista vao nitsarovana tamin'ity volan'ity. Mivavaka ho azy ireo koa isika fa mba hanomana an'izao tontolo izao andro voatokana ho azy, isika koa mahatsiaro miompo am-panahy amin'ireny fianakaviana ankohonana, ireny ankizy tsanatsika ireny amin'izao fanompoana masina tanterantsika izao. Hivavaka ho azy ireo isika. Raha eo manatona anao zahay fa mahatsiaro ireo ankizy rehetra any amin'ny isam-piankonana, isam-pianakaviana any. Vavak'izay ho an'ireo misy tsy fahatomombanana ara-batana, ara-tsaina, fa ara-panahy aza. Manokana amin'ireny ireo autista, tarabelona aminay, miara-manompo aminay eo anivon'ny fiangonanao ireny. Ao ireo ray aman-dreny, ireo mpiray-tam-po amin'ny fianakaviana. Dia ianao Tompo angatanay mba hitsinjo azy reniko, hihevitra ny amin'izy reniko, ary indrindra mba hafany tombo ka nanan'izay manandrify azy amin'ny fiainany ao ambanin'ny fahasoavanao sy ny famondram-ponao ao aminao Jesosy Kristy ilay tompo sy mpanefany fononay. Matoky izay ry Tompo, mba mamaly vavaka ianao. Taio nisy am-piankonana misy ireny zanakao ireny, ny aminao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Raha izy izay tsy maintsy anafarako anareo amin'izao fiaraha-mivavaka izao alohan'ny hanohizana mankany amin'ny soratra masina sy ny toy izany, mandresy mahitinareo any amin'ny televiziona any hoe isy herinandro masina karakarain'ny FJKM iainga aviatsy amin'ny eglizy izao sa fiangonana tahaka izao. Isika eto amin'ny antsika Ankadifotsy misy atsika dia nanomananay fiarah-mianatra isan'andro manomboka rahampitso alatsinainy, talata, alarobia, alakamisy, zoma, isany ny amin'ny 5 ora takariva. Dia hiara-mianatra isika mianakavy, hianatra ny teny Tompo isika mianakavy, mba ahafahantsika maharaka ilay lalany azo fijaliana, ahafahantsika maharaka ilay tolontsaina avy ao amin'Andriamanitra hiatrehantsika izao toe-javatra misy ankehitriny izao. Maritsika manokana amin'io raha tokony izy dia anolorana ny sakramenta koa ny alakamisy masina namorenan'i Jesosy ny fanasany. Nefa fantatrareo fa
tsy ho tanteraka izany fa miandro ny pasika indraytsika olintiany ity vao miray latabatra amin'i Jesosy vanio dia atolotra ny sakramenta amin'ny fanasany tompo araka izay efa nanomanako anareo ombieny dia arahintsika amin'ny atsakany sy andavany zany rehetrarehetra zany ary tarinay alavorary tsara zany fanompoana masina zany isika isam-batan'olona isam-piankonana isam-pianakaviana ary ao anatin'ny fanasana dia isika mpangay fanasany tompo rehetra aza misy mihafahafa amin'izany fanatonana ny tompo zany fa natolotra amin'ny anaran'i Jesosy anao io fa tanteran'izay fanokasainy ho anao anteritra indray tsy misy miantso tsy misy manao SMS amin'ireo FB hoentsika miasa fa manapaka mihitsy ny fifandraisana ireny dia sahirana teknisiana mamerina milaoniny izay mahafahantsika manao tsara ty fiarahamanompo ity voninahitran'Andriamanitra dia rosoantsika izao iara-misakafo sika fa sakafo omen'Andriamanitra antsika fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa teny rehetra izay naloaka ny vavan'Andriamanitra indrindrako dia iroso amin'izantsika izao ho voninahitry ny tompontsika. Misaotranao izahay Andriamanitra tsy to raha mbola nomenao tombonandro indray hidirananao. Raha maka sy iain'ny teninao izahay dia mangataka ny fanahinao masina hamenao anay mpanomponao ka handraisanay ny hevitra tianao ambara aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatanay izany. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo. Alahady ny Sampan-drofia sady fandraisana ny fanasan'ny tompo anio. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiana araka ny perikiopa. Fanekena taloha bokin'ny Salamo. Salamo fa 8:100 ho vakiana manomboka amin'ny andininy fa 420. Ity no andro nataon'i Jehovah hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Mifona aminao ao Jehovah, vonjeo e. Mifona aminao ao Jehovah, ambino e. Ho tahinany izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Avy ao an-tranon'i Jehovah no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehovah ka nampazava antsika. Ro izy kofeny fa anaty piravoravonana dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza.
Andriamanitra ianao ka hideranao aho. Eny, Andriamanitra ka anandratra anao aho. Miderany Jehova fa tsara izy. Eny, mandrakizay ny famindrapony. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao, bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy, toko fa 5:20, vakiana manomboka amin'ny 1. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe ny mahagaga, dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany, satria ireny no entiny mahatateraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesika afaka tamin'ny bibidia sy ny sarany, ary ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amorona ranomasina fitaratra, ny tana lokangan'Andriamanitra, ary mihiran'ny fihiran'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry, ka manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy atahotra, ary iza ny tsy ankalaza ny anaranao, Tompo, fa ianao ihany ny masina, ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao. Hofaranana ao amin'ny filasan-tsaramasina araka ny Marka. Marka, toko fa 1:20, vakiana manomboka amin'ny 1. Ary avy amin'izany no anakinana ny Toriteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary raha nanakaiky any Jerosalema tao Betfaga sy Betania any an-tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka 2 lahy tamin'ny mpianany Jesosy, ka nanao taminy hoe: makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia ahita zanabiriky mifatotra, izay tsy mbola nitengenan'olona. Va ao izy, ka eto ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe: ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe: misy raharaha lany Tompo azy, dia averany hoentina ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanabiriky nifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy, ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe: ahoana no amahanareo ny zanabiriky? Ary izy nilaza taminy araka izay nolazainy Jesosy taminy, dia navelan'ny olona andeha izy. Ary nentiny teo amin'ny Jesosy ny zanabiriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiaraka ratsaka azy izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka tao aoriany dia samy niantso hoe: Hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Hotahina anie ny fanjakana izay avy, dia ny an'i Davida raitsika. Hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo ankianjan'ny tempoly, ary efa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niady izy mba amin'ny 12 lahy, ka nakany Betania.
Amizao fotoana toriteny zao indrindra ry tompony angatanay mitenena aminay ianao sokafy ny sainay
mianakavy eto amin'ny firenenay sy manerana zao tontolo zao misy anay idiry tompo ho ny tenena Jehova tomponay eo fa mihaino anao zahay manomponao ny amin'ny Jesu Kristy zanaka ho mpamonjy anay. Amen. Ampitoboin'Andriamanitra aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany mba azontsika mandray zao hafatra nampitondray ny ainy ray ho antsika zanak'Andriamanitra rehetra amin'ity Alahady voalohany amin'ny volana Aprily ananganantsika FJKM ny loahevitra hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo ny meno, vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo ny meno. Dia rehefa zany hitsanganan'ny tompo zany no mbian-tsaina dia farafakely ilay niakaran'i Jesosy nakao Jerosalema iny zany dia ty Alahady ny Sampan-drofia no tafaverina vetrany ao an-tsaina. Miainga eo izy dia tody hatrany amin'izany amin'nony olona azy ka hitsanganany amin'ny maty zay mahava volombelony antsika. Fa ny an'io zany dia ty voarakitra atao amin'ny filazan-tsaramaso naraka ny marika toko faraky ambin'ny folo no anjara hafatra ho antsika sakafom-panahy omen'Andriamanitra antsika ka hitaomako antsika hifantoka, hitaomako antsika mba handray zany teny tompo zany. Ireo andininy anankiroa andininy fasivy sy fafolo indrindra hoe hosana isaorana ane zay avy amin'ny anaran'i Jehova, ho tahirana ny fanjakana zay avy dia ny any Davida raintsika, hosana any amin'ny avo indrindra, hosana tenenitsika mandrakariva ary neventsika fa fiderana nga zany hoe hosana fa teny fototra nany hitenenany tompo ny tenin'io dia hosana ny heviny hoe hitika antsoantson'ireo nampahorina reo trano zava-mantsoa famonjena mitady famonjena. Hosana mitady famonjena avy any amin'ny avo indrindra, mitady famonjena avy amin'ny anaran'i Jehova ny vahoakany. Hosana isaorana ny eny zay avy amin'ny anaran'i Jehova. Ary zany fanody tsara tena namboarin'ny tompo zany magaga amin'ny perikupantsika efa toe-javatra sarotra tahaka zany amin'ny fiainantsika dia iny le perikupa lahitry ny tompo fa mampahery antsika, mampitodika antsika makany amin'Andriamanitra. Mba sokafy anaka ny baibolinao ao amin'ny Salamo faha-1 amby 20 Salamo faha-1 amby 20 hikika efa nataon'ny olona tamin'izany fotoana ary to hikika ataontsika koa amin'ny androntsika kehitriny. Ndao iara mamaky ny 1 sy ny faharoa monja amin'izany Salamo faha-1 amby 20 zany anakarantsika izao hosana ataontsika amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitsika izao hoe manopy ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho, avy ahy izany famonjenahy, ny famonjenahy dia avy amin'ny Jehova manao ny lanitra sy ny tany. Avy aiza nge ny famonjenanao? Avy amin'ny Jehova manao ny lanitra sy ny tany. Zereo tsara zany anaka amin'ny vaninandro iainantsika, amin'ny toe-javatra sarotra atrehintsika, amin'izao coronavirus manjo eran-tany zao, manontany ianao, mitodikaiza ianao, avy aiza ny famonjenanao?
valiny mpanao salamo ary mino aho fa soratany fanan'andriamanitra ao aminao ao ny famonjena aby avy amin'ny jehova mpanao lanitra sy ny tany zany anaka avy amin'andriamanitra irery ny famonjenantsika taony ianao hiantsoantso vonjy amin'andriamanitra mety izy tsy lavorary mety izy tsy tomombana mety misy banga tanteraka mihitsy am'izay atao fikarakarana ato anatin'ny fiarahamonina misy atsika ataon'ny fanjakana ataon'ny fiangonana sy ny toy zany misy bangy re ary to atserovanao tena fa tena mampiravoravo tanana izy zany hoaizy zahay iza no hiatoranay anaka ozana amin'ny anaran'ny jehova andriamanitsika mitadiava famonjena amin'andriamanitsika ny jehova lay mpanao lanitra sy ny tany fa tsy avelany angozogozo ny tongotrao iao anao izy ary tsy avelany anisy anao ny hafanana sy ny atsika inona moa zany ry zava-manjoa kehitry arovan'andriamanitra tsy rehandrehana ny mpiaro anao fa mamonjy anao izy zany no naresy lahatra am'izao andro ny sampan-drofia zao hitaomanantsika makao amin'ilay jehova mamonjy atsika osana isaorana ne zay amin'ny anaran'i jehova hotahina ne ny fanjakana zay avy dia ny any davida raitsika zareo zany fahatsiarovany zanak'israely rehefa ao anatin'ny zava-tsarotra atreny izy na tsy aro zay mba nataony davida mpanjaka lay rainy tao amin'ny tanàna fa zany davida zany no mpanjaka lehibe tamin'ny israely marina fa tao saoly mpanjaka voalohany fantatrareo ny tantarany fa i davida no tena nanatoerana tao am'izany tantarany zanak'israely zany mpanjaka lehibe zany davida zany tsaron'ny israely nataon'izany mpanjakany zany ao anatin'izao toejavatra iainany tadi tsara fa anatin'ny fampabon'ny romanina izy am'izany valim-potoana misy azy zany tadi tsara fa fampahorina tsy misy aoko zany ny manjo azy matsiaro ny mpanjakany lay mpanjaka ti azy lay mpanjaka nosoran'andriamanitra ho azy lay mpanjaka tena natahotra any jehova tsaroko eto rehefa mieritreritra zany mpanjaka davida zany nanota izy lazay ny natana mpaminany taminy hoe misy lehilahy tahaka izao sy tahaka izao mifanjakanao ry davida nirehitra tamin'ny fahatezerany davida tam'izany hay hoy ny mpaminany natana hoe ianao jehova ianao tomoko ry davida mpanjaka zany lehilahy lazaiko anao zany dia niaiko fahotana davida tamin'izy naka ny batseba namonongany any oria ho tita dia natsiaro ny fahotana izy tsy hoe satria mpanjaka ity tsy nanota fa manota io saingy tena matahotra an'andriamanitra tena manaiky an'andriamanitra ny fiainana dia nibebaka izy loharano mipirany salamo faraika am'dimapolo fantatra tsara zany zanako amin'ny rafo amiko anao jehova am'rony fo madio ao andriamanitra ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy atao tsinitsina jehova da natona an'andriamanitra tamin'ny fotorotoro sy mangorakoraka davida nampatany famelan-keniko tamin'andriamanitra zany mpanjaka tsarovany zanak'israely amin'ny vanim-potoana sarotra atreny engany e omeny tompo fanahy tahaka zany keo mpitondratsika matahotra ny jehova arasendra natsiaro fananota dia miazakazaka mandohoaniko eo natreny tompo mandady laty amin'andriamanitra jehova mamindra foaniko ianao mba anoto zany keo ny mpitondratsika matahotra an'andriamanitra mangataka famelam-peloko raha nanaraka anareo tany amin'ny fampitana vaovao firenena anankiray any amerika atsimo any latino amerika brezil tiako lazana aminao ny mpitondra ny brezil anaka am'izao coronavirus maneraka am'izao izy mpitondra mihitsy no miantso ny mpino rehetra tao aminy
fifadikanina ho amin'ny firene nahoana moa ho an'izao tontolo zao satria zao tontolo zao miarany zany zava-tozy zany matsiaro zany sika dia mivavaka magataka amin'Andriamanitra efa mba manodidina ny mpitondrantsika ao ro ray aman-dreny atao anatin'ny FJKM efa mba inona fa azo tolo-kevitra avy amin'ireo ray aman-dreny ampanareo ny filohantsika dia iantso ny malagasy iantso atsika mpindretra hivavaka sy hifadianina hifona sy talao amin'Andriamanitsika angataka fambelam-keloko angataka fiarovana angataka fanasitranana atsika fa hoy ny professeur reny le mandalo isaka toandro reny manaraka andreny sika hoy le professeur vo efa bolana zao nafantarantsika nio otrika retsin'io tsy mbola manana zay ina olazaina momba nisika fa ny atao dia tisy leo lazaina isan'andro amintsika iny sasany efa leo mitsy ara isaky miodikodina iny le kodiarana misy tsilotsilo iny dia io averina indray zao io ianareo tsy mbola manana fanefitra amin'io sika na mifanafody anasitranana azy tsy mbola sura am'izany ny mpitsabo eran-tany hoe azo tonga dia sitrany mifo tiarokaroko misy an'izany efa hoe efa hitaka azy zany vaksiny zany any dia alefa ty Afrika anaovana ny fanandramana atao kobay isika afrikana misy mandamafy ao misy miodikodo mitsy ao sana ty anaovana kobay am'izany zay fa isika makao am' Jehova hotalinany ny fanjakana zay avy dia niany Davida raitsika Davida nitondra ny firenena nakao am' Jehova ny mpitondratsika hitondratsika taonatsika hitarika atsika ho ao am' Jehova Andriamanitsika koa ary handray ny anjara fiarovana atsika avy am' Jehova ary am'ty andro ity anolorana fanasany tompo samy laza aminao finoka ao anaka fa io rano Jesoa io fanefitra ho anao io manasitrana anao io miaro anao io fa na dia voly aza tsy sa manakaiky an'io vo milatsaka andrano tompo dia miara teo Satana tsy natasona Jesoa tao amin'ny fahafatesana izy fa nitsangana velona Jesoa Kristy satria natatsaka ny rano fa saika nidiovina tamin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra hoiny Aprily 5:5 fa tsy misy famelam-keloka raha tsy misy raha latsaka ary Kristy efa nandatsaka ny rany ho famelam-keloka ho atsika ho fanasitranana atsika dia mandray zany koa ianao amin'ity andro anio ity am'izao anolorana ny fanasany zao ka ndraisanao ny rano tompo iraisanao ny mofo tena aminy amin'ny fandraisanao ny mofo dia hositraniny ianao fa nidiakapoka tamin'ny Jesoa ho Isaia 3:15 no nanasitranana atsika taonanao anaka ho ao amin'Andriamanitsika hitady zany fiarovany zany marikely ihany za zany tsy manao hoe satria efa manana any Jesoa sika satria efa manana zany fiarovany rany Jesoa zany sika dia tsy mila manasa tanana tsony tsy mila manao zao tsy zanako reny efa mba hitatsika efa navelan'ny tompo hitatsika afatsika miaro zay afaka rovatsika dia tateraha manasa tanana am'zavo hajaina la remetatra rehefa fanakaiky nisy nampomiazy eto amin'ny televiziona hoe ny avadina tsy vaky vaingina sady ifinirany corona dia mianatra andreny manaraka andreny sika zay azo tandremana rehetra indrindra averiberiny olona isaky dre mihetsika isaky dre mifankahita amintsika ireo mpanao baolina aza masaina amiteny am'izany antsika somba resinary sika ry mahagaga sy mampatahotra mihitsy avoakan'ny olona amin'ny televizion sika any antsena hoay mbola feno tsena reto vezan'olona confiné reto olona mandehandeha reto vezan'olona matahotra corona zany mampatahotra mahita an'ireny raha sanatry avy ny vavy misy corona amin'io tsena andehanan'io dia makaisa zany reny makaisika mianakavy mihiboka trano ny fanafody voalohany indrindra hoy ny dokotera ary raha mihiboka trano sika dia mihiboka trano mivavaka aloha mihiboka trano
n'andriamanitra ihany koa. Mioka trano mamaky soratra masina anaka aza manaiky zany hoe dia tsisy atao mihitsy atao trano. Rovina no vitanao i baiboly io ka lazainao hoe tsisy atao. Mamaky soratra masina mandoale ny vavaka amin'andriamanitra. Tsarovy amin'ny anarany avy ireo zanakao. Tsarovy amin'ny anarany avy ireo havanao rehetra. Tsarovy amin'ny anarany avy ireo mpiara-manompo aminao. Misy anankiray diako natao trano. Zay vao natsiary voamaly izy no nandraisako an'izay soratra zay hoe ianao dada tamin'ny fivoriame voalohany FLD nanonona ny anaranay tsirairay mivavaka ao anay mitsodrano anay. Eny anaka trano mihitsy atao boko ianareo kristianina rehetra dia isaky ny fotoana isaky ny androm-posatra dia matsiaro anareo mivavaka zahay manonona ny anaranareo zahay. Ianao tamperanao reo miotro ny ray alinareo tononona tsirairay manapavita zay coronavirusinao. Manakatao foana ianao. An'izao efa misy hitanay any amin'ny taratasy ampitaina amin'ny soratra any fa mbola hitoindray zao fihiboany zao. Dia vao manisika mitady zay atao mba hahafahantsika mifantoka sy miatoraka amin'andriamantsika. Aza manaiky zany tsisy atao zany anaka fa tena manakatao ianao manana an'andriamanitra hiatoranao. Isaorana ny ho tahina ny mpanjaka zay avy dia ny any Davida mpanjaka raintsika hosana any amin'ny avo indrindra. Mitady famonjena tsy mirefarefa amin'ny tany ny kristianina. Mitady famonjena tsy hoe dia hiankina fotsiny amin'ny ravo tsara ohatra, hiankina fotsiny amin'ny sakamanao ohatra. Tady famonjena hosana any amin'ny avo indrindra. Izy ilay tompony fahefana rehetra any an-datra sy ity an-tany. Izy mahita mahafantatra fa tsy lalodalovana akory ny sofin'andriamanitra, tsy java akory ny mason'andriamanitra, tsy foy akory ny tanany Jehovah ka tsy avonjy ianao fa tena mamonjy ianao andriamanitsika. Dia taominy ianao anaka iherina amin'andriamanitsika ary ovavolombelona zany fitsangana ny tompo zany mihitsy ianao rehefa tafaray tafakambana amin'io andriamanitra avo indrindra io. Ary zany indrindra zanako no hitaomako anao fa fiarovana azo antoka zany andriamanitsika izany. Namesaina ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny avy izy, manolotsaina ny isam-piangonana izy, mandrisy lahatra atsika amin'izay tokony atao manandrify atsika olona izy, fa mahatanteraka kosa ny fiarovany. Raha miantsoantso hosana asika izao hoe avy aiza ny famonjena dia matoky ianao mba hamaly anao andriamanitra ary aneo ny hery sy ny fahefana. Matoky aza misalasala kely akory ianao amin'izany fiarovan'andriamanitra zany. Ary ataovy mahagaga anao ataovy mahagaga anao era-tany tsy hoe tsy mivavaka ry zareo any, tsy fantatra fa mivavaka ry zareo any. Fa za mahafantatra isika kosa mivavaka isika. Ary zany hitaomako anao tena mivavaka fa tsy mody mivavaka, tena mivavaka fa tsy hoe atao roue de secournay andriamanitra hoe misy corona ty dia atao hivavaka, fa tena mivavaka. Dia jereo ny valom-bavaka ataon'andriamanitra mitovitovy isa amin'izay tratrin'ny corona dia natao fitiliana dia iretiny no ahitana le corona. Sasany misy fambara hoe efa mikoaka zebotra sy ny toy zany, sasany mbola tsy ahitana an'izany. Ny maro koko amin'ireo zany mbola tsy ahitana zay marika aretina akory. Amin'izay firenena maro samihafa manodidina antsika tovitovy isa tahaka zany ihany ny manana an'ilay aretina ao amin'ilay eotrika aretina, fa ny ataovy mahagaga anao zay tiako lazay. Ny an'olona tsy miripaka zao ny isany efa manodimandry, zao nefa maty ny corona. Any antsika mbola
fa indrindra ametraka ny fiainantsika ampelantan'andriamanitra fantatr'andriamanitra ny fahantra antsika asa fafila avy any amin'ny amanitra indrindra mo i Madagasikara fantatr'andriamanitra zany io mampikitika antsika raha zao rehetrarehetra hoe confine isika dia aiza zany ny anako hoaniny aiza no itamboly aiza no fantatr'andriamanitra zany zanako fa dia mentoraka aminy hain'andriamanitra atao ny zavatra rehetra hain'andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra hahasoanao zay ty azy dia mahirezina aza ketraka miantoramo tompo aza ny tanondrika kory na itoy azy zany confinement zany fa ambany tana maherin'andriamanitra ianao toero ny devoly manaketsaketraka anao io dia andositra anao izy fa manatona n'andriamanitsika makanesa eo tompo andriamanitra lay Jehova any amin'ny avo indrindra lay mpiaro azo ampoka indrindra anaka atolozy ny tompony fonao apetrao eo ampilan-tanany fiainanao manontolo fa izy no miaro anao osana isaorana ny zay avy amin'ny anaran'i Jehova ho tahirany e ny fanjakana zay avy dia ny amin'ny Davida raintsika osana any amin'ny avo indrindra azy ny voninahitra aminao ny fiarovany aminao ny fanasitranany aminao ny famonjeny amen. Manatona anao zahay misaotra indrindra mankasitraka anao fa tsy mangina aminay ianao indrindra am'izao vanim-potoana sy toe-javatra mitranga amin'ny fiainanay zao mila iraviravo tanana ry tompo amin'ny fahitana era-tany ny fandrinkanany zany COVID-19 zany olona atsy zao ny ripaka aroa zao ny maty fa isaorana ianao mbola hiarovanao anay tsy mbola nisy zany maty zany na eo azany no fitatra sy fielezany zany corona zany azo aloha ny nafanana nanao ny fitiliana ho an'ireo havanay zanakay avy tany ivela Madagasikara rehetra tonga teto tanindrazana dia nitiliana tsirairay reny natao toerana manokana mihitsy nandritry ny fotoana lavalava dia nijerena tsirairay hity re fa nisy ko miboritsaka avy tany amin'izay nisy azy tany dia mifindra tetsy mamely ny aroa dia misy corona ndray aroa dia miasa saina miady foa manaina amin'ireny zay tompo manatona anao zahay osana tato famonjena aminao zahay fa ao aminao no misy ny fiarovana tsara indrindra batery fiarovana sy mafy indrindra ho anay ianao ta io zay fikelezanaina rehetra ataon'ny tompona ndraiky
manaikitra ny fiarahamonina misy anay da io zay fandaminana rehetra hoentina miaro ny vahoakanao da io zay fanafotsy fomba pitsaboana rehetra afana mahazo fanasitranana am'ireny marary rehetra re goto tao zany fakana coronavirus mamely ny olonao zany fa zay rehetra tsy nambolenao zao vo tsy maintsy ngotana mba hasitrananao ny olonao fa raha ny oloko zay na tsena mianarako no avy eneritena ka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao no ianao de iaino azy any an-tanitrao ka mela ny heliny ary ahasitrana azy avia tompona io sitrano ny olonao tompo Sureni fangatana Tompumbara sureni fangatana ianao lay mpanjaka malemy fanahy ianao lay Andriamanitra antra ny olonao atononay ankehitreo ivavahanay aminao ny ampiononanao aloha reo zanakao ny ara-pahoriana na namanjo tsy hoe vokatry ny coronavirus fa aretina nanjo azy nisy tradoza aza tamin'ireny ampionon reny tompo mba irezo nisy ampiangona nisy ampianakaviana nisy ambatan'olona ampianaro tario lalana atoloy azy ny tananao atsory amin'ny ny sandro mahirinao iny hitantananao ny fiainany iarovanao azy na aiza misy azy am'izay hiboatry any an-tranony any na aiza misy azy tsy maintsy ny alatao vokatry ny toejavatra ny tranga ianao miaro ny zanakao mba Andriamanitra manerana zao rehetra zao ny Andriamanitra ay afaka miaro anay fa afaka aminao zahay Andriamanitra io vonjeo zahay fa ianao no hany anarana nomenanay ty ambany masoandro azonay famelam-keloko azonay famonjena azonay fanasitranana tompo Sureni fangatana Tompumbara sureni fangatana ny firenenay ry tompo ty sary tokotra kavy mena olovanay avy amin'ny any tsara taninay zao tomponay io nefa napetrakao eto am'ty tany ty miarena rehetra manakarena ty tany misy anay ty fa zay vahoaka mahantra sanatria sao de nampahantraina azy Andriamanitro manatona anao zay mivavaka aminao zay mba anomezanao saina sy fahendrena tompona andraikitra tany sy ny firenenay hahita sy hahalala zay fomba hitantananareo harena efa natobako hitantananay mba tsy ho marina eto zany teny manesy zany hoe matory ambony volameny zay fa mahantra milafitra safira zay fa tsy manana na inona na inona to mikorianao ambany tokotra eo ny petrole fa zay zao fa tiranovan'izao Andriamanitro mivavaka aminao zahay ho an'ty tanindrazanay ty mba irinay kio zany anana mpanjaka tamin'ny tahakany any Israely nanana Davida lehilahy natahotra anao Jehova ka tondra ny vahoaka nakao aminao nahita famonjena
nahita fiarovana, nahita zany fanasitranany zany. Andriamanitra, vonjeo ny taninay, vonjeo i Madagasikara, vonjeo ny Malagasy, efa mihiboka ato zay mianakavy zao, nakatona ny sisy tany, zay mianakavy sisy amin'ny eto, vonjeo zay tompo, asehoy zany fitiavana mandrakizay, efa nitiavanao anay zany ka hamparetanao mifampiaponao aminay, ka hanasitrananao anay, noho ny amin'ny Jesu Kristy. Ray Andriamanitra verina mandrakizay, fa nandrisy ny fahafatesana, efa nandrisy ny coronavirus zany, noho ny amin'ny Jesu Kristy, no ivavana ito zany. Halleluja, halleluja, amen. Hanzaka
tadiavantsika mizany alleluia fideranan'andriamanitra zany mino zay mino aho fa nanako ako tany amin'isy atokantrano tany mino aho fa samina nandrapeo ho fideranan'ilay avy any amin'ny avo indrindra hitadiavantsika famonjeny sika mamany vavak'andriamanitra matoky izany ianao anaka dia amin'izao fanompona masina zao a anatanterantsika ireo hira fiderana lay mpanjaka ny mpanjaka lay andriamanitra mandrak'izay terany rakitra io raha any amin'ny fanompom-pivavahana tanterantsika ny am-piangonana fa ataontsika fotoam-piderana kosa amin'izao fiarantsika mivavaka zao jesosy mpanjaka malaza zany no andriamanitra ivavahantsika malaza zany mpanjakatsika zany efa firifiry efa novonjeny firifiry efa nafahany firifiry efa nositrany firifiry nefa nomeniny ny famonjeny dia zany mpanjaka malaza zany nondeha samatsika ko eo ankehitriny ho fiderantsika n'andriamanitsika mba hiantorantsika amin'ny tompontsika Panjaka
tianao tsy misy mihitsitoanao tsy tratrisanany herinao ny fiderana zay kaisore mihajatolotrana mety raiso izao ny ankizy zany a tanora rehetra zatovy rehetra mampianatra raha ao mpandrarara any ireo mpitaiza rehetra eo anivon'ny fiangonana manao ny hira manandrefy azy ndray ho fiderana ny tompontsika am'izany mpanjaka Jesosy Kristy lay mpanafaka atsika izany fideranan'andriamantsika zany aza misy an'izany miaiky hoe tsy manan-katao zany zanak'andriamanitra kristianina veko tsy anan-katao raha mihiboka ao an-trano ao fa afaka manao hira fiderana hitako any amin'ny fifandraisana lavitra any misy zanako manokana fotoana mihitsy mihira mideran'andriamanitra tena mety zany anaka ero atsika zany mideran'andriamanitsika zany mba ahafahantsika ko mandresina dia mitepitepy ny olona azy anatin'izao coronavirus manjoantsika izao
mandresina dia ny aiaizy tahotra rehetra aza mety raha n'andriamantsika fa resika irenetrarehetra reny. Eto amin'ny teny manokana ho andry zanako nanana fikasana tamin'ny fotoany anamasinana ny mariazy. Tena tonga amin'ny akory atao mihitsy zao zanako. Petraka ny mariazy amin'izao tate dia tonga tokony aona amin'ny ray aman-dreny midinidinika tsisy afaka natao zany rehetrarehetra zany. Tsika hipoka ao an-trano tsy azontsika natao nanao amboletrany zany andao eona ny pastera dia ataony mariazy rehefa mibi amin'ny fotoany tafaverina somatsara ao tranoandriamanitrika dia misokatra ny fiangonana amin'izany dia fanatona indray sika alamina dolo fotoana alamina dolo reny raharaha reny tsy maintsy tanterantsika reny. Tahaka izany keo ianareo nanam-piasana anaovana batisany zanakareo maromaro mitsy voasoratra isan-kalahady hoe dia atao batisany zanakay tsy afaka ny tanterahana zany noho izao toejavatra iainantsika mianakavy zao efa misokatra somatsara ny fiangonana dia avy antsika tamina fotoana dia tanterantsika koa ireny matokianaka masambidy amintsika dia mametraka ny fiainantsika mpiaratanan'Andriamanitra tanterantsika ireny. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ndraindray manahitaitra ihany ny soratra atao amin'ny olona rehetrarehetra any hoe haheotra hono ny paska e ny datina paska toko 12 avril ihany ankarazaitsika io mideran'Andriamanitra sika amin'izany fampipoavana ve mihoatra noho izay ataontsika izao no tanterantsika amin'ny heriny androany 12 Aprily mankalaza paska isika. Zay toejavatra tsy vita ao anatin'io ny batisa ny katekomena ao amasinina sy ny toy izany reny hitadiavantsika fotoana tafaverina somatsara ao an-trano ny raitsikisika halamina indray fotoana manapa-kevitra ny tokona andraikitra rehetra atao amin'izao datiny izao ataontsika amin'izao datiny izao dia alamintsika reny fa mankalaza paska isika amin'ny 12 Aprily izao any amin'ny isan-trano any ary samy mideran'Andriamanitra mitsangana toko tamin'ny maty aza matahotra amin'izany ianao. Ny zanako mpikarakara mitsangatsangana ny fiangonana meteny amin'izany koa hoe tsy afaka mitsangatsangana isika satria ny paska raha tsy azosika tanterahany dia ho hitantsika izay atao rehefa tafaona somatsara miresaka mifampidinika isika alamina zay azo alamina inona no atao isika rehetra isika mianakavy miara-mangataka ny fanapa-kevitry ny tompo amin'izany hoe zao no anaovana ny fiainan'ny fiangonana fa hevitra Andriamanitra mahasoa hiadanantsika zao rehetrarehetra iainantsika izao fa aza sanatria heverina ho loza ka dia hoe rava podika tsy ninona miangana ny zavatra rehetra nalamina fa bola hareny ny tompo avokoa ireny rehetrarehetra reny mangataka ny faiandreny sy ny fitantanany sika anavorarentsika zany rehetrarehetra zany. Amin'ity herinandro ity anteriko indray isakariva amin'ny 5 ora takariva mianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Io da herinandro ny fiaretany tompo la passion du Christ. Io ny herinandro masina lala ny azo fijaliana mifampahery sika amin'izany dia angatatsika amin'ny tompo ny tolotsaina avy aminy afantsika malavorary sy andraisantsika izany teny tompo zany mandrakariva. Mbola anteriko indray tena akory atao mihitsy raha tsy isy fandraisana tolotra mianakamisy fa matoky ianao amin'ny paska sika mbola iaona indray dia mandray fanasany tompo miaraka indray sika mianakavy. Amin'ity fampivavahana tanterantsika ity araka ny hitanareo efa atolotra eto dia atolotratsika ny fanasany tompo. Manaraka ny fandarana fa efatra amin'izany fanasana antsika rehefa avy eo efa sokafanareo mifanjaka misorona ny an-trano any ny fandarana fa efatra no aratsika amin'izany tanterantsika ifanasana io aveliko indray ny fomba natanterantsika azy zaho aty an-trano mamaky ny mofo mitandrina kisorona mpanao sy mpanatanteraka ny fampivavahana iombonantsika izaho no anandratra iny kapoka famantarana
manana faefatra amin'izao fanasana maso zao sika anaka isany efa vory lanonao atokantrano ny mpandray fanasany tompo rehetra efa voalamina avokoa ny famantarana rehetra ny mofo sy ny kapoaka efa vonona amin'izany dia hitarika anareo ao amin'ny tompo ao mivelatra manoloanantsika ny fanasany tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana koa mitsangana asany rato amin'ny tompo ny fonareo fa voavono Kristy pasika ho antsika aoka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra tompontsika isika viray masina indrindro Andriamanitra mandrakizay sady mahefa ny zavatra rehetra mety dia mety sady marina ny tokony ataona indrindra ny manome voninahitra anao ny manolotra ho anao ny fisaoranay na oviana ary na aiza na aiza ny teninao velona no naharianao ny zavatra rehetra izay nataonao tsara avokoa tahaka ny endrikao namoronanao ny olona mba hizaranao ny fiainanao sy hitarafan'ny voninahitrao rehefa tonga ny fotoanandro dia nomenao Kristy mba ho fiainany zao tontolo izao ny riny ny hatao batisa ka atokana mba ho mpanomponao hanambara ny vaovao mahafaly amin'ny malahelo tamin'ny resaka farany talohany ijaliany no nanafarany anay momba ny Kristy mba hankalazanay ny fahatsiarovana ny azo fijaliana sy ny fitsanganany ary mba ahazoanay ny fanatrehana ny mofony ny fiainana no izany ry tompo dia miaraka amin'ny anjely sy ny olona masina rehetra no hanambarana izy ny voninahitra raha mihira hoe masina 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 voasoratra apôstôly masina ho fanorenana zao sakramenta izao ary no ny arivany andro dia nipetraka ny hinana izy mba mpianatra 12 lahy ary raha mbola nihinana izy dia nandray ny mofo Jesoa ka no nefa nisaotra izy dia novakinika natolo ny mpianany ary ho izy raiso hano ity ny tenako ary andray ny kapoaka izy ka no nefa nisaotra dia natolo ny azy ka nataony hoe misy tro amin'tianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ao an'rehetra ho famelam-keloka alazaiko aminareo fa hatraminy izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-piavin'ny andro izay iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko hivavaka hahatsiaro ny tompo isika no izany ry tompo zao nankarazanay ny fahatsiarovana ny fanavotana anay tsaronay ny fahaterahany zanakao ny fiainany fona izy tety aminay nanaovany jaona batisa azy resaka farany arany tamin'ireo apôstôly ny fahafatesany sy ny fitinany tany toerany maty ambaranay ny fitsanganany velona ny fiangarano any an-danitra izay anatanterahany asa mampisorona be azy no izy mifona ho an'ny olona rehetra andrasanay ny fiverenany amboninahitra no izay ampiombonany amin'ilay fisoronana tokana ny tanterahiny no androranay aminao zao fahatsiarovana izao mba tsarovana efa natitra ny tanterahany zanakao ary mba omeo ho an'ny olona rehetra ny fitahina nateraky ny asam-panavotany maranatha havia Jesu tompo halleluja
hoe zany ho an'ny fiangonanao mba raiso zany tahaka ny anekenao ilay sorona nateriny zanakao izay nampiditra anay ho ao anatin'ilay fanekena nataonao. Ataovy amin'izao eukaristia iombonanay izao ilay fanahy masinao mpanome ny fiainana mba hanjariany mofo sy ny divay ho tena sy rany Kristy ho anay rehefa ho velomin'ny tena sy ny rany zahay daoko mba ho fenonao amin'ny fanahy masina mba hanjarianay rehetra ho vatana iray sy fanahy iray ihany ao amin'ny Kristy ary izany dia ho fanatitra velona ho fankalazana ny voninahitrao. Miheno anay ry Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay omemboninahitra sy laza amin'ny firaisan'ny fanahy masina miaraka aminao ray any an-danitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika, ny rany fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Satria iray ihany ny mofo sy ny kapoaka dia tena iray ihany sika na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo sy kapoaka iray izany avokoa. Ko amin'izao anasany Jesosy Kristy antsika iray latabatra aminy izao dia ndeha anatinazy amin'ny fiombonantsika mivavaka fanetretena isika hoe Tompo, tsy mendrika natao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika nidiranao ambanin'ny tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika nitsimpona izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa hoy ianao hoe izay manatonay dia tsy mba ho lavitra eo mihitsy. Amen. Koa hoy Jesosy Kristy tompontsika andeha fa ifavovoatra izao ny fanasana. Move Jesosy. Mo Jesosy ve tsy ahy. Samy rehefa zafady.
tany toerany zanako tsirairay tany miara-maty taminao teo miazo jaleny zany tsy anakery tsy anatoerana tsy akasika ny fiainany zanakao tsirairay misotra to amen hoy Jesosy Kristy tompo misy tro amin'ny tena rehetra fa hitino rako teny amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ao rehetra ho famelam-keliko izo nataovy io fahatsiarovanahy naoviana no misotro izany anareo sotro izany le misora azy eo bontsika zavaboarinao feno fahagagana teo amin'izao eukaristy zao dia vo avy ny santatra ilay sakafo ny fanjakanao ratra zay zahay engany ndray andro any zay rehetra mba samy lombona ao amin'ilay fahazavany lovany olona masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay zay velona sy manjaka miaraka aminao ao amin'ny firaisan'ny fanahy masina Andriamanitra iray any amin'ny taona rehetra amen
ho voninahitr'andriamanitra ray zanaka